Jesô Kristy ilay irany ray tonga teto amin'izao ilay teny tonga nofo fa irindra fampisehoana ny ray amin'ny fahavelomana. La révélation du Père. Zany ilay Jesô Kristy tonga teto amin'izao. Fampisehoana zavatra zay tsy hain'izao jerena, tsy hitany amin'ny masony nofo, kanefa kosa aseho miariary ampahafantarana fe amin'ny alalan'ny zavatra aratoka. Jesô Kristy lay say laza fa zay nahitazy dia nahitany ray. Zaho ao amin'ilay amin'ilay rehefa nanontany tena asiany aminay ray dia aho zay. Zay ny terapiko aminareo. Dia mbola tsy hitanareo ihany, mbola tsy fantatrareo ny ray maseho eto aminareo. Ny fitiavany ray, ny planiny ray, ny fahasoavany ray, ny mahairany ray, zany hoe ny fahafinoany mahanay. Ka manamy azy ny fahaizany zanaka ho tena zany. Zany no sy atao amin'i Jesô Kristy. Ilay sady finehoana ny ray no tena zanaka, zanaka manany. Rehefa mivavaka Jesô Kristy dia nanambara vita miasa nanambarana hoany. Naseho tamin'ny zao tontolo izao ny teninao. Naseho tamin'ireto nomenao ahy reto ny voninahitra. Hitany. Fankehitrina mivavaka kosa tsy ho an'ireto ihany, fa ho an'ireto izay mino azy na mino manao ny teny. Mino ny teny. Zany no mampiavaka antsika Kristy. Mino teny notorina, finoana ny toriteny. Ary mino ny teny izy teny tena marina Jesô Kristy. Vitany Kristy aza. Ary tsy ela fotsy izay no nankalaza ny Pasika. Ary dia nankalaza sy nahatiary ihany koa ny fiakarana eny an-daniny ka nametrahana azy eo ankavanana. Vitany aza. Zao Kristy mivavaka ho antsika ho azo fanao mangataka amin'ilay. Inona no fanatana mba ho ray ihany izy tahaka anao ray afanao ary zaho firaisa teny mora lazaina ary azo lazaina fa n'idealiny antokon'olona na olona firaisa. Ary moa tsy resahana koa ny firaisan'ny firenena, ny firaisana ny fianakaviana. Teny samity, sainity. Teny tsy tena. Ary tsy ho tanteraka raha tsy ao amin'Andriamanitra ilay ihany. Ary inona ny varavarana notavana amin'izany? Tsy fombafomba. Tsy fanao. Ny fombafomba sy fanao dia entina maneho zany ihany. Fa ilay tena manontolona ny firaisana dia miteny Andriamanitra.
Zavatsara no lazay ny faraky amiko ho an'izay minoany ny teny mahoray ihany ny teny. Tenin'Andriamanitra mampiray. Ary zava-dehibe tokoa izany. Inona moa ny atao miray? Miray hevitra, miray teny, miray asa. Sika moa anatin'ny lafina synodary. Dikan'izany hoe miray donakary, miray lahy, synodasy. Miombona miray. Zava-dehibe izany. Kanefa dia teny fotsiny izany, teny manintona izany. Raha tsy ao ilay fototra mampiray mihitsy araka ny anambanany ny finoana ny teny izay nampitondraina antsika tamin'ny alalan'ny mpaminany sy ny azo. Izany no mahafinaritra. Ary izany koa ny antsonantsika ozy. Izany no antsonantsika ozy. Anatintsika firaisana. Tsy tanteraka ny firaisana io. Raha toka firaisana io. Fa ilay firaisana marany tokoa dia firaisana teny sosotra, tsy azo sakafo. Ianao ray, zaho aminao, ary izy ao amintsika. Zay ilay firaisana zay. Tsy mandeha tany fiarahamonina fa firaisana feno tanteraka. Zay ambadika ny fijaliana tantera. Ilay mitsangana ny firaisantsika amin'Andriamanitra ary ilay mitsivalana ny firaisantsika samby. Firaisana averina iray tanteraka ny teny. Zao any firaisana. Ahoana mampiseho antsika izany firaisana izany? Ahoana mampiseho antsika izany firaisana izany? Hoe andeha ianao hietsika anankiray dia mamiaraka antsika dia mifandray tanana dia mamiaraka mitosy. Tena miray mihitsy izany hoe tsy dia hitanao ny filazantsara izany. Izany tsy milaza fa tsy ilaiko reny. Fa fanehoana ny firaisana ireny. Ahoana ny fitoriana ny firaisana? Ahoana ny seho ny firaisana? Ahoana ny mafana firaisana? Miseho amin'ny fiainana fiangonana. Tokana ihany ny valona amin'ny fiainana ny teny. Amin'ny fandraisana sy ny fiainana ny teny. Izay rehetra mino ny teny mampiraisana. Satria mino teny nampitondraina ny zanak'Andriamanitra. Mino ilay zanak'Andriamanitra teny tonga ary mino ilay teny nampitondraina. Zay no ao anaty. Miaina sy manetsika ho amin'ny asa. Ho amin'ny asa tsara. Ataoko ve izany asa izany? Vitako izany. Riavana. Jesosy Kristy araka nambarako dia afaka niditra. Vitako ny asa izany. Zay nahita dia nahita miray. Efa nasehoko azy ny voninahitra. Araka izany dia efa vitan'i Jesosy Kristy nampiseho ny olonay teo ny fiainana vita. Nanomboka tany amin'ny fahatongavana ka natonga azo zava nanoana. Nampiseho ny voninahitra iray. Manapatonga azy natarana naseho ny milay ilay fahatonga. Ary ahoana kosa tsika? Irahan'i Jesosy Kristy ho tonivony izao tontolo izao, ampiseho azy, ampiseho an'i Kristy. Tany lasa tany Clermont-Ferrand dia nandray izany lesy lehibe izany. Anto Kristy isika.
Nous sommes le parfum de Christ. Tena reny manetoety hoe zany andro zany. So sanatiny zany raha mamofo. Fa tsy Kristy raha mamofo. Mety za ihany zany, mety sisy zany. Mety nofo zany. Fa la ihany Kristy aniranitsika seho amin'izao tontolo izao ny fitiava, ny famindrampona, ny faharoko sy ny fandefena, ny famelan-keloka sy ny fifamelan-keloka. Tao amin'ny tompo zany. Ary zany no aniranitsika mba ho vavolobe manaotsika. Stefane laza ny asan'ny apôstôly vokina tamintsika telo. Rehefa nitony an Kristy feno ny fanahy dia nitoramaty satria laviny ary ahoana natao tamin'ny nitoramaty azy isaina hoe dia osika hoe teny Stefane zany, tsy teny Stefane fa teny nampitenen'ny fanahy amin'ny Stefane. Ary zany teny zany dia tsy voatery vao niseho na dia fomba hafa azy no niseho, fa raha teo amin'ny azo-fijaliana Jesosy Kristy nisy ilay anankiray nanomboka ilay fanahy. Inona no vakoka natao? Ray mamelana fanahy iray ihany nampitenen'i Kristy teo amin'ny azo-fijaliana sy nampitenen'i Stefane teo amin'ny fitoavanato. Naseho Stefane Jesosy Kristy. Naseho. Hany tena hitan'i Jesosy Kristy tao amin'ny Stefane izay rehetra nalàna ny tantaran'i Jesosy sy nasan'i Jesosy. Nahitan'i Jesosy Kristy tao amin'ny Stefane. Ilay vonoiny maty tahaka ny Kristy, saingy tsy maty nanosona fa maty mitovy ny filazantsara mamelana helo fa tsy famonjena. Manahoana re sika ao anatin'ny fifandraisantsika ao? Manahoana re ny fifamelantsika heloka? Manahoana re ny fahazakantsika ny namantsika izay everintsika fa mbola maneno na mpaminta koa azy? Manahoana re ny vavakataontsika? Asio aminy Jesosy na ny farafahatsarana ratsy ny fahafarana. Jesosy niseho tao amin'ny Stefane. Ary te hiseho aminy, te hiseho aminao, te hiseho amintsika Jesosy. Ao amin'ny fitiavana, ao amin'ny famindrampona, ao amin'ny fahareta, ary indrindra ao amin'ny fanekena hitondra ny enta-mavesatra ny mpamotana. Fa zany nge natao Jesosy. Tsy ny enta-mavesatra ny maro ny nentin'i Jesosy. Ny enta-mavesatra ny mpamotana sy ny mavesatra. Mba ho iray azy anisan'izay miteraka fisarana eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainantsika. Ny tsy fahaizantsika mifampitondra no ny elanelana misy. Tsy mitovy loatra ny degré, tsy mitovy loatra ny fahalalana soratra masina, tsy mitovy loatra ny parcours miaraka tamin'ny tompo, tsy mitovy loatra ny nitsina n'izao, ny zavatra maro be tsy mitovy. Anka renydretrareny miteraka fisarana. Fa Andriamanitra nampisehoantsika ny Jesosy Kristy. Ary indrindra nampiseho fitiavana tao amin'ny Kristy. Ahoana no nanambarany azy? Fony mbola mpamonta isika maro manodidina Kristy. Misy ihany ny soratra masina manaiky faty ho an'ny maro, fa iza no manaiky faty ho an'ny diso, ho an'ny iza Jesosy. Saingy fanambarana fa ny fanontaniana petraka amin'izao iza no manaiky hitondra fahoriana hiakatra zava-maty ny adalana iza. Zany te hiseho eo amin'ny fiangonana tahaka izany ilay Jesosy.
san'n'rangatsika afenitsika ao fiarovana ny voninahitsika afenitsika ao fiarovantsika ny imazitsika afenitsika ao anatin'izay mety fomafoma rehetra zay nateraky ny filano maonia Jesosy Kristy sy ny tompoko hanika matsara tsy mamafy fiombonana sy fifakatsina fa manjary mamafy mamafy ny vokatriny ao ny Efesiana 5:5 ao dia tany sain'olo eo ny vokatriny fanahy ary ny zavatra mampiavaka ny vokatriny fanahy io dia zao tena mitondra fampiraisana mampifanatitra na dia tsy mitondra inona avy zany dimy faroamroapolo fitiavana fifaliana fiadana faharoa tsy kely ao amin'andro faharoa famoram-panahy fahalemem-panahy fandefera ary ny vokatry ny nofo kosa raha misy vokatry ny fanahy 5 ny vokatry ny nofo ny asan'ny nofo fahitona jejojo famboatsanjo fandafo fifandira adla fiafinafona na fiariany fampiandaniny fitokolo fisarana fialona fahamono fialovanazy nysisa mba ho ray any fantanina move mitoetra sy move ny vokatry ny tenin'Andriamanitra tena mitondra ho amin'ny fampiraisana sasanaky n'izany mamafy ny asan'ny nofo ka vao mainka azy mampiteraka fisizahazahana fialonana fiampianavaniana fitsitokotokona sy ny sisa sy ny sisa mba ho ray any izy rehetra tahaka ny mahiraintsika malahelo raha toka tsy hitany ao amintsika ny firaisana miraisana zao malahelo ny tompo raha toka nafafy ny teny kanefa tsy mitondra antsika hanana ny vokatry ny fanahy fa sanaky n'izany ny vokatry ny nofo na ny asan'ny nofo malahelo ny tompo raha saronantsika ao ny fahitantsika miaina ny tenin'Andriamanitra maro saronantsika tafonantsika Jesosy sy ny fahatsarana malahelo raha toka mizarazara sy misitokotoko ny zanaky ny zanaky malahelo raha toka mivavaka ihany izy manakakety mba ho ray izy rehetra kanefa sanaky n'izany izany gatranaozy malahelo raha toka mametra mivavaka ny tompo ny fitsitsika ny toetritsika ny fisainatsika ny foronany ny fotsika ary ndrindra ny ao anatin'ny fosiny vo zay vakin'Andriamanitra misy efa nomenitsika ny teniny tsy haintsika meny zany teniny fa efa omenitsika kosa ny fanahy masina ary efa nomenitsika zany ankarazantsika fotsiny afaterina efa nomenitsika fa io fanahy masina io no mampanahy io fanahy masina io no manome teny eo amin'ny fiaintsika io fanahy masina no mampatsiahy ny teny no mampanaitsika ka mitaizatsika eo amin'izany fifonana masina ho iaho tsy fomba fomba tsy fanao ohatran'izao tsy zany fitaiza fa fiainana marina tokoa ny teny Andriamanitra fikatsahana
mivavaka mankakitiny mivavaka ho azy mivavaka ho an'ity fiangonana ity mba ho ray ihany sika rehetra tahaka ny ray ao amin'i Jesosy ary tahaka an'i Jesosy ao amintsika. Andeha ho isitsika andeha ho velomantsika zany andeha ho henantsika zany andeha ho tolitsika zany kanefa tsy haintsika mitoro zany raha tsy mihaino ny fanamafy ary tsy haintsika ny mandray zany sy mivelo zany raha tsy mivelo tena mankafena isika andeha velomantsika zany andeha ho arantsika zany ary andeha ho bebahantsika nisy fanarantsika sy nisy fankataoantsika ny tena isy fanamafy aminareo rehetra ny fahasoavana Jesosy Kristy ny fitiavana Andriamanitra amin'ny firaisana amin'ny fanamafy ampaherinareo ary amianareo ny fitiavana ny fandalana ny fakafizana ny fakamamina ny tenana izay velona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy eo anatintsika ary miandry anatintsika mampiraintsika amin'ny ray ary mampiraintsika amin'ny sasika le fanamafy n'Andriamanitra